Rehefa kosa eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena na dia nivoaka nandresy aza ny Maquis de Madagascar omaly nandritra ny lalao izay nifanandriana tamin'ny Namibia tetsy ny Kajaben'ny Mahamasina dia diso fanantenana tamin'ny volan'nitra tamin'ny lalao omaly ny fédération ny baolina lavalava. Tsy voafehy ny fisian'ny olona nidimpotsiny avy any ambadiky ny Garadin hoy ny teo anivon'ny fédération. Tsara fanombohana ny Maquis de Madagascar nandresy tamin'ny andro voalohany amin'ny fiadinany tompontakan'ny Afrika izay atao eto amintsika. Resin'ny Maquis tamin'ny isa 4:25 zareo zambianina omaly tolakandro tetsy amin'ny Kajaben'ny Mahamasina. Maro be ireo mpijery no tonga anijery ity lalao ity saingy nandiso fanantenana ny fédération ny volaniditra tamin'izany. 50 millions d'ariary no volaniditra tamin'ny fédération tamin'iny lalao iny. Mety ho gaga aminaareo hoe fanahoana no 50 millions d'ariary nefa reny ny olona bedin'ny olona teo dia eto zany dia tena manipy mihitsy amin'ireo tompona andraikitra zany amin'ny ary amin'ny tranony kanto dia ny ary amin'ny palais des sports ary koa ny eo ambany Garadin amin'ireo trano ambany Garadin ireo zany dia le ery amin'ny trano ery amin'ny kaikin'ny gymnase couvert fa dia tena feno olona zany efa miditra amin'ireo toeran'ireo tsy tafiditra anatin'le aty amin'le miditra ara-dalàna aty amin'ny fidirana mandoha vola zany mamenatra le izy kanefa dia tena izany ny zava-misy. Noho ny fangatahan'ny be sy ny maro ary amin'ity lalao famaranana izay ohatrehana amin'ny Alahady izay katrohan'ny Senegal sy Madagascar dia nahidina ho 3 ariary ny fidirana. Napetraka ho 2 ariary kosa ny fidirana ho amin'ny fihaonan'ny Senegal sy Zambie ny alarobia izao.